Frantsa Tombolo Vary. Numéro 156, Toquet Sava. Numéro 154, Sylvie Azevedo, Salamp. Numéro 47, Badjanine Gabriele Maeva Tanana. Numéro 163, Narija Amparafaravoul. Député de Madagascar, mifidy vahoaka Mampotsy, laharina 10 Tarka Zamsel. Numéro 153, Mangankou Jérôme, député Analalava, Fakta Sofia. Numéro 147, Wilay, district Tomasofaro. 142, Tantely Zananadipso, Antananarivo, Faenina. Numéro 125, Mariette Rafouliacho, Adjemiafico. Numéro 50, Philobert Milabundi. Numéro 158, Varkoucha, district Nampani Ouest. Numéro 53, Nakakisari Zafmanili, Pérovo. Numéro 134, Zaframassi, Célestin, district Abénite. Numéro 135, Razaf Ndiessara Dosso, Befouta Sud. Numéro 136, député au Fitotier de Bévogon, Nazafumar Désiré, Nabetraka Fiala Tim, Toyen, député Matuta Dangote, Mouniatunera Passalamana de Stugis. Numéro 87. Numéro 139, Zafsala Verman, Vopé. Numéro 140, la Jacques-Viendra, Partenemia, district Louche. Numéro 131, Zafmandi Persi, district Yankazopé. Numéro 131, Randia Mishana de Barthélemy, Tana 1. Numéro 129, Tina Batlanti. Et pour Diman, Naxon Marfitmanan, au Victor Foots, les BNCNF. Anoué, la Nafa, Montepo. Député de Madagascar, au fait de district de définition. Oulawatireka, Tamatak, numéro 121. Numéro 124, député par Picardie. Numéro 126, Dr. Raymond Zego 2. Lara Fatimi, Dr. Nelson Antananarivo, Sulban Boko, Fiti Antananarivo, Fayen. Lara Fatir Fulokzatu, député Livassou, Fito Petaf. Numéro 39, député Adza Victor Mananzari. Numéro 102, Randia Manantena Studio, Victor Voulema. Lara Fulokzatu, Tutsu Ideala, Novenjak. Lara Fulokzatu, Yeremi Finaliste. 83, de la population d'Antananarivo. 96, député Mifaratsu. 88, député Malou, Zanta Malou. 95, député Soif, Medjana Tassi.
98 député Lucien Tsolomanity. Larina fahasivifolo fitraramampizafibolona Tanasaiky. Larina fahasivapolo Nainaraboarivelo Tanatoa. Larina fahasivapolo Tomingo fito amin'ny district Tsaratanana. Oslo Sandlandy, larana fahaambifolo distrikany Antsanovo. Lova Rakontiniaina Miandovazo 420. Numéro 19, André Silvio. Vedetor. Zay ny sombavam-bahoaka tonga ato anatin'ny efitrano dia mampivolo. Tokola isaorantsika mpampakateny nanao an'izay fiantsona izay. Tokolasy tompoko vavy misy fangatahana fivoriana tsy ara-potoana nalefanay eny aminareo mba miangaviana alobantsika soira sitraka reo no mbola amin'ny fivoriana fa maro lalàna sy zavatra tokony mbola hodiniantsika zany voasamba tamin'ny tantarany andro zany izao ya tokolasy tokovavy isorana nampitahatsoratra nanatotosa izay fiantsonanalana izay ny fandaharam-potoanatsika izao marainany alakamisy izao fahavalo-ambin'ny volana jona taona 2020 izao dia fevrier entina novana ny fandaharam-potoana ny antemeratenimeny ko dia miankavitsika indray ny mpitahatsoratra amaky ny tatitra ny famotinana ny dinika ny folo alohany anomanana ny famakinany tatitra araka ny fanambarako teo maro le lalàna zay tonga taty amintsika fa ialalantsika tsy afaka mandinika zany dia tsy maintsy nanapa-kevitra isika naka lalàna vitsivitsy any nometsika ny mpampakateny ny fitenena. Misaotra Andriamatofoloa conférence de président fampinana ny fivoriana nataon'ny conférence de président ny alakamisy fahavalo-ambin'ny jona 2020 nivory ny alakamisy fahavalo-ambin'ny jona 2020 nanomboka tamin'ny folo maraina tamin'ny folo sasany maraina ny conférence de président Andriamatoa Renasonina Eksiteny filoana teminera-pirenena no nitarika ny fivoriana reto avy ireo mpikambana ao amin'ny conférence de président sy ny solotena ny gouvernemanta tonga nanatrika zany fivoriana izany jereo nitovana fiarabana ireo mpivory rehetra tonga nanatrika izany fivoriana izany no nanomboana Andriamatoa filoha ny fitenenana novakina aveo ny volavolan-daharam-potoana tapaky ny birao maharitra tamin'ny fivoriana izy ireo ny alarobia fa 7 jona 2020 tamin'ny folora maraina taorin'izay dia niroso avy hatrany tamin'ny adihevitra ny mpivory nolaniny ny conférence de président aveo ny volavolan-dala mpandahara-potoana
manomboka ny alakamisy fahavalo ambin'ny folo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny zoma fahatelo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo ary entina eo anivon'ny fivorimbeny alakamisy fahavalo ambin'ny folo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny ray sy 15 minitra nandraisana ny fanapa-kevitra farany. Ordre du jour. Manomboka ny valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy arivo ka hatramin'ny zoma fahatelo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo. Ny alakamisy fahavalo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo tamin'ny sivy maraina conférence de président salle BP tamin'ny am'izao ora tenenantsika zao dia fivorimbea ny séance plénière zany adoption de l'ordre du jour suivi de l'élection des deux représentants de l'Assemblée nationale au sein de la haute cour constitutionnelle ACC. Alakamisy fahavalo ambin'ny folo ny volana jona sy zoma faha 5 ambin'ny folo jona sabotsy faha 20 ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo ary ny talata faha 30 ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny sivy travaux des commissions. Commission de l'économie et des finances saisie au fond, commission de l'évaluation des politiques publiques saisie pour avis, commission juridique saisie pour avis, projet de loi numéro 014/2026 portant loi des finances rectificative pour l'année 2026. Lundi 22 à la fin de volana juna enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny travaux de commission salle BP, commission communication et de la culture saisie au fond, commission de l'éducation nationale saisie pour avis, commission juridique saisie pour avis. Todrana lalana fa otra enina enina amby roapolo sy arivo bara PL momba ny politikan'ny fampiasana ny teny sy zo momba ny teny eto Madagasikara atolotry rakoto artina navalina franqui sombavoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo. Amin'ny raika ambin'ny folo travaux des commissions, commission énergie et des hydrocarbures et de l'électricité rurale et des ménages, salle saisie au fond, commission juridique saisie pour avis, projet de loi fixant les principes régissant l'exercice de certaines activités de l'aval pétrolier par une entité habilitée par l'État malagasy et modifiant certaines dispositions de la loi 99-010 du 17 avril 1999 modifiée par la loi numéro 2004-003 du 24 juin 2004 relative à la libéralisation du secteur pétrolier aval. À la fin de volana juna enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny telo travaux de commission salle BP, commission économie et finance saisie au fond, commission de la population et de la solidarité saisie pour avis, commission de la communication et de la culture saisie pour avis, commission juridique saisie pour avis. Proposition de loi organique numéro 015-2025 par PN relative au Conseil économique, social et culturel présenté par Amouna Hervé, député de Madagascar, élu à Betik Atim. Talata fahatelo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy travaux de commission de centralisation et aménagement de territoire saisie au fond, commission juridique saisie pour avis. Proposition de loi numéro 004-2026 par PN fixant le régime juridique du transfert de plein droit à l'État malagasy des terrains inscrits au nom d'étrangers pendant l'époque coloniale, présenté par M. Sitenteri Rajasulnet, député de Madagascar, élu à Tuliara Vouloué. Travaux de commission en tête, salle de bibliothèque, commission de centralisation et de l'aménagement du territoire saisie au fond, commission juridique saisie pour avis. Proposition de loi numéro 005-2026 par PL sur le domaine privé immobilier et mobilier de l'État, des
collectivités décentralisées et des personnes morales du droit public présenté par M. Setara Djuel, député de Madagascar, élu à Penaratou 1. À la semaine, M. Mropul Vunatuna et Mropul Swarivu, si Talatapul Vunatuna et Mropul Swarivu, Manukam Palsassan Marina, atelier d'échange parlementaire sur les propositions de réformes relatives à la liberté d'expression, de l'accès à l'information et à la digitalisation et de l'intelligence artificielle organisé par l'UNESCO à Ampef. À la vie, vous le Tuna et le Soirif, AMSIF, sciences plénières, salle de sciences, projet de loi numéro 014/2026 portant loi de finances rectificative pour l'année 2026. Américain Bepoul, sciences plénières. Tout de l'année, la Nafa, Ottawa-Yenna, 2026 par PL. Nous, une politique en Pakistan, en si nous sommes en et Madagascar. À toute la Coutortine, en Val Franki, je m'amour Madagascar, vous fidi, Tawami district, en Tanarivo, Pate. Alors, puis, par vouloir vous le jouer, et nous avons choisi Bamraï pour le cas, sciences plénières, salle de sciences, projet de loi fixant les principes régissant l'exercice de certaines activités de la valle pétrolière par une entité habilitée par l'État malagasy et modifiant certaines dispositions de la loi numéro 99-010 du 17 avril 1999, modifiée par la loi numéro 2004-003 du 24 juin 2004, relative à la libéralisation du secteur pétrolier à Vannes. En termes séance plénière, proposition de loi numéro 004-2026 PL fixant le régime juridique du transfert de plein droit à l'État malagasy des terrains inscrits au nom d'étrangers pendant l'époque coloniale, présenté par M. Siten Thierry Radinosulnek, député de Madagascar, élu à Tular-Voulouen. En DIM, séance plénière, salle de sciences, proposition de loi numéro 005-2026 PL sur le domaine privé, immobilier de l'État, des collectivités décentralisées et des personnes morales et du droit public, présenté par M. Setara Djuel, le député de Madagascar, élu à Penaratou 1. À la commission de l'Ouvrage, séance plénière, salle de sciences, proposition de loi organique numéro 015-2025 PL, relative au Conseil économique, social et culturel, présenté par Amunguna Hervé, député de Madagascar, élu à Petuk Alchim. En Fulmaïn, séance plénière, salle de sciences, séance de questions au gouvernement. Zuma Patel Ougulna Zulaï, et nous repousse le livre. En foule, séance plénière, salle de sciences, cérémonie de clôture de la première session ordinaire 2026 de l'Assemblée nationale. Sotran'ny mpitantsoratra isika mitondra izay tatitra izay tompokolahy sy tompokovavy iroso amin'ny fanamarinana na fanitsina momba ny tatitra vao avy novakiana teo isika. Tsy mbola miditra amin'ny adi-hevitra ankapobeny isika fa fanitsinana fanamarinana ny tatitra aloha no atao. Koa atsangano ny tanany izay andraikitrinirana andraisana ny anarany avy amin'ny solombavam-bahoaka aloha dia rehefa avy eo anareo sotenany omenareo tompoko ny fitenena tsy atao marary andro. Monsieur le Président, pour le lundi 22 juin, Monsieur le Président, avec l'évolution de la les travaux de commission, j'ai commission énergie, ça a été quand je suis l'after de district, Monsieur le Président, c'est une zone et on a fait une suite de district de Comme datang Monsieur le Président, quand je vais mettre Tchiboui, Sarah Monsieur, va pour aller au 26, surtout.
Mike tena iza da be azany angava aminao satria telefony izanizana romorana tena maro za somary tsy afoko tsy azoko inana izy tena ainy firenena zay le tamin'ny fivorina tao fa mivorytsika hoe mba omena satria ny alabony distance izy izy tenen'ny vice-président ho amin'ny fivoriny filoha tao 23 tsika mandeha 24 tsika tonga any raha mba raha izy kosa le afaka avorintsika afaka ataontsika lolo zay ngamba no mety fa tena na ny fivoahany tany ara mbola misy coup d'état vendredi tsika ny mbola tsy adihevitra zao fa misy diso ve letspella na misy diso misy diso le tatitra nataony misy diso ay zay mety zay azay mbola tsy adihevitra naneraka makitovana koa i vice-président teo a dia tonga dia alefa fa za zao abisany efa présent tao hitany président sara ngamba dia sara amizany koa i hoe vice-président fetrarana amizarololona dia ny kestora taherinirina koa tao ihany lefa sy nihodina sara ty fanaovana présence ty so tatao zay ihany ka mba iangaviana isika izay manatsika fivorin'ny filoha mba hanao sonia tena taky atao hoe aiza le vice de présent tena taky tamin'ny eo ka io raha zahay nanao sonia ok voiray zay mena hoanao honorable ronanatsika adihevitra ve sa ay rehefa vloza ok vita zay ay président azafady hitako fa efa nifalianao zany fangatan'ny président Bachar fa tena miangavy satria ohatsika ny RFR ary mbola mazo atao midivinana ny RFR zany za manokana zany tsy afaka anatry LFR sy ty resaka libéralisation ny secteur avany hydrocarbure ty satria fatako tsara fa zava-dehibe ty tsy azo atao ambolitra dia miangava ataontsika ampilaminana zany ampahirenana zany atao kalma midinintsika tsara mba tsy atao amboletra zany izy fatako tsara izy mety fa miangava atao april 26 venaviany atao amty session ty ihany atao amy session ty ihany fa tsy possible misomena ambony raha mbola tsy vita LFR iny tena satra ka LFR iny mbola tsy vita koa satria oui mais au moins mba misy zavatra BDP fa ny tonontsika talaalohan'izay adihevitra moa zay isy andray fiterenana fanitsina na fanamarinana antatitra nataony andriamatoa vice-présidentny assemblée ok ko satria tsisy andray fitenenana vitany ansobagoga izao kosa dia omena soten'ny gouvernement indray ny fitenenana raha toa ka misy fanitsina na fanamarinana mikasika ny tatitra natao teo kasitraka dia matofoloana amin'ny fitenenana izahay avy atao amin'ny gouvernementa dia tsy manana fanamarinana
hiditra miatevitra amin'izay isika raha misy olombavamboaka andray fitenenana tompoko dia manangatana izy omenany honorable Ratsiraka Roland lanto district Tabatava voalohany ny fitenenana. Misaotra Andriamanitra président sy tsika sombavamboaka rehetra na olo amin'ny bureau permanent mangataka raha mety Andriamanitra filoha satria fifidianana sotenantsika amin'ny HCC no anisan'ny voalohany ato zany dia raha mba possible dia mba ahevitra rapiso ohatra ny antony dia tsotra mba fantan'ny be somaro fantan'ny magistrat rehetra zay tia andray anjara ihany koa hoe misy an'ity fifidianana tia zava-dehibe amintsika ny HCC fatatsika menakavy zany dia mba angatana zany satria androany maraina aloha vao nafantatra an'izany ho an'izay naheno androany après-midi kosa ny sasan'izay vao naheno raha mety amintsika tomboka sy tovovavy dia mahevitra rapiso misaotra tompoko. Izy io fefa nandeha tao amin'ny pazitsika ka hatramin'ny maly izy koa ndray fitenena manaraka to ay rehefa tsy misy andray fitenena intsony dia iroso amin'ny ay misy izy tatoa dia mitena tany fotsy tena nazotona ndray fitenenana mihitsy lavitavitra ty aminay an-tany fatsatiny bakasitraka monsieur le président ianareo bromaritra isika solomavavaoaka rehetra fangatana anankiray mba tiana ho resahana indrindra ho antsika solomavavaoaka namana za mino fa maro amintsika no te hanatrika ny asamboniera mahakasika ny tetibolam-panjakana sy mpanitsina ataona enina amby roapolo sy roa arivo atao anatin'ity fandaharam-potoana ity dia misy ny fandaharam-potoana amin'ny asabotsy faharoapolo jona ho avy zao so dia mba mety arakisao amin'ny alatsinainy fahasivy amby roapolo jona dia nitoy ny talata telopolo jona io fandaharam-potoana ny asabotsy io mba afahatsika mandray anjara feno amin'izany satria andro sabotsy io mety misy seremonia aty sy arosany tsisy fangatahana ihany tompoko fa zay lany be sy ny marina atao misaotra tompoko. raha tokony izy fa tsika koa ny fitaovolo fa amin'ny février filoha isika fa nanapa-kevitra isika solomavamboaka rehetra fa tena ilaina dia ilaina tokoa ny fandinihana any olo age finance zay ny antony nahatonga atsika tsy nandany an'io alohan'ny 26 juin fa raha mba misy andro ray ohatran'io aleo tozontsika any fa ifangatahany honorable befeno ataotsika 30 zany le izy dia misy fanitsina zany le izy andrematoa mpapakateny l'énergie afindrany amin'ny 30 misaotra amin'ny fitenenana président ty tenenana ty hoe tsy mampakandrodava dia mitemaromaro monsieur le président misaotra za misavona angalaka misaotra tsy mindramanaka 30 io commission ioka alefa loloro zareo rehefa tsisy andray fitenena intsony dia iroso amin'ny fandraisana fompakevitra mikasika ny volavola mpandaharam-potoana itia isika izao ny andimy fa sivifolo ao amin'ny tsipika anatina mifehy ny atemeram-pirenena
no mampiaritsika amin'ny fandanina izao volavola fandahara fotoana izao ko dia atsangano ary ny tanan'izay mandany ity volavola mpandahara fotoana ity. Nasina fa 36. Filisteu 36, 39. Le anankiroa farany reny ao na fanapaha-kevitra ireo temporala mandany anty nareo sasy mandany ay izy efatra mirala mandany nareo efatra ay izy dimy taiza daholo nareo nabary ay ok izay tsipaka tsy misy izay tsy milaza ny heviny tsy misy ray izy tsy milaza ny heviny izy voangy izy ay olona ko dia ambarako reo fa lanya ity volavola mpandahara-potoana itya izany tokolasy tokovava mba tsy handanitsika fotoana araka ny ordre du jour tsika misy élection tsika tsy aleo hoe omeko 5 minutes fotsiny isika hiomana amizay dia irosa amin'ilay élection rehefa tonga dia aleo